Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 7 jolay 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 10 jolay 2024 amin'ny 9 maraina. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa foana ny filazana fampitandremana mikasika ny hamafin'ny rivotra ho an'ireo morontsiraka naray izany, fa mbola manakely kosa ny filazana fampitandremana mikasika ny haavon'ny alondrano ho an'ny morontsiraka avaratra Atsinanana. Koa entanina hatrany isika izay voakasika izany mba hanaraka tsy tapaka ireo toromarika omeny manam-pahefana iny fotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est. Hanorana malefaka ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora. Aheriny ranomasina, haavon'ny oza manodidina ny 3 metatra, hananika 3 faingo 10 metatra rehefa mianavaratra. Isy alondrano atony avy atsimo Atsinanana. Cap Est hatrany Mahanoro. Hanorana miatoato ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 730 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe na aheriny ranomasina, haavon'ny oza manodidina 2 metatra, hahatratra 3 metatra ny avaratra Toamasina. Isy alondrano atony indraindray avy Atsinanana. Mahanoratra ny Taolagnaro. Andraona amin'ny tsitokotoko an'rahinorana malefaka indraindray. Ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 730 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, haavon'ny oza 2.4 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie. Andraona amin'ny tsitokotoko ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7.10 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Hahatratra 9.40 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina, haavon'ny oza manodidina 2 metatra, hahatratra 2.10 metatra indraindray. Isy alondrano madinika avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Ibalika ny masoandro avy Atsinanana na atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7.10 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina, haavon'ny oza 1 hatramin'ny 2.10 metatra, hahatratra 2 metatra ny amin'ny tendrony atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7.10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hahatratra 730 kilometatra isan'ora ny hariva sy ny alina. Adiny mpanonjana ny ranomasina, haavon'ny oza latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7.10 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Hahatratra 9.40 kilometatra isan'ora indraindray eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Adiny mpanonjana ny ranomasina, haavon'ny oza latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre. Andraona amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro. Iovaova ny fitsoky ny rivotra manodidina ny Nosy ka ho 7 hatramin'ny 7.10 kilometatra isan'ora. Hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ho any ankafa ka 7.10 hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Hahatratra 9.40 kilometatra isan'ora indraindray. Ho tonina adiny mpanonjana ny ranomasina, anonjabe indraindray. Haavon'ny oza ho latsaky ny 2 metatra ny faritra afovoany, manodidina 2.10 metatra indraindray any ankafa.